Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia seho indromiantona no tanterahan'ny dépendance ahitana ihany koa ny mpandihy matianina sy ireo nivoaka tao anatin'ny fandarana danse avec les stars ny fahavalo amby roapolo sy ny fahatelopolo ny volana aogositra ho avy zao no anatanterahana ny hetsika karakarain'ny Sud Madagasikara. Eo ihany koa ny groupement TV izay mankalaza ny faharoapolo taona ny joroany miaraka amin'ny fikambanana AMAO ary ny centriste académie. Arahantsika tozao manaraka izao ny tsara ho fantatra manodidina ity hetsika ity. Efa eto Madagasikara ireo mpandihy avo lenta avy amin'ny dépendance tariny Maxime Deremez izay ivondronan'ny mpandihy nisongadina tamin'ny fandarana danse avec les stars ny TF1 sy mpandihy avo lenta manana traikefa tsy izoviana amin'ny maro intsony. Notsehiviny Lorena Andriambelo tale arabaritry ny vondrona MaTV fa etika roa lehibe no ho tanterahana. Ny fampisehoana dia ho tanterahana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra ho avy zao eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina manomboka amin'ny 4 oratolakandro. Ny zoma fahavalo amby roapolo aogositra izao kosa dia isy ny avant-première ho tanterahana eny amin'ny CCI Vato manomboka amin'ny 7 ora alina izay etika natao hitadiavam-bola na levée de fonds. Nambaran'ireo mpandihy matianina avy amin'ny dépendance ireto hiavaka ny seho izay ahitana ireo karazan-dihy samihafa. Ezahana ihany koa raha ny nambaran'izy ireo ny anakaiky bebe kokoa sy ampandray anjara ny mpijery. Ankoatr'ireo hetsika ireo dia hitsidika ny eny amin'ny akamasoa izy ireo ary izy ny fampianarana mandihy ireo ankizy tezaina any an-toerana raha ny nambaran'i Maxime Deremez. Ny tanjon'ny hetsika raha ny voalazan'ny filohan'ny conseil indépendant de danse CID Madagascar dia ny isian'ny fifanakalozana eo amin'ny kolotsaina samihafa ary ny ampandroso ny taranja-dihy eto Madagasikara. Échange culturel. Zay zany aloha voalohany indrindra no ngeza be ao anatin'ilay izy. Manaraka ihany koa ny objectif na ny tanjonay atao anatin'ny Sud Madagasikara dia ny ampandrosotra ny danse sportive sy ny danse de salon eto Madagasikara ary hikarakarana ny pépinière sy ireo danseur manerana ny nosy no hikarakarana an'io ary dirana ihany koa anatin'ny fédération internationale aoriana kely eo ny Sud Madagasikara, zany hoe tombotsoa ho an'ny mpandihy malagasy no tena mieritrerety maintsy nataonay atao anatin'ity hetsika goavako ity. Tetikasa maro moa no kasain'ny CID Madagascar ho tanterahana ka ny vola azo avy amin'ilay levée de fonds no hoentina anatanterahana ireo tetikasa samihafa ireo. Nampy be dia be mihitsy an'ireo mpandihy any amin'ny faritra indrindra izay tena mampalahelo zareo satria tsy manana chaussure de danse zareo mandihy kanefa zareo tena mazoto be mihitsy any anatina école de danse rehetrarehetra raha tsy teny zay raha tsy mahajanga dia misy maison de quartier dia misy mpandihy danse sportive sy danse de salon daholo kanefa zareo tsy afaka manao travail de pointe koa zareo satria tsy ampy ilay fitaovana ahafahanjareo mihetsika mandihy ao anatin'ilay izy ary ao koa ny asa sosialy avy amin'ny anarany Diane ny resaka alphabétisation à travers ny danse zany no ataonay ao anatin'ilay izy ary ny fidirana ao anatin'ny fédération internationale izay tena hoe pihay ary fédération ngeza indrindra maneraka any midiranay ao anatin'ny Sud Madagasikara. Ny tapakila dia hita eny amin'ny Jumbo Score Ankorondrano, Jumbo Smart Tanjombato, La City Ivandry, Super Musique Analakely, Happy Days, MaTV Ankorondrano. Ireo izay mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny laharana 033 24 466 24.